message day. Not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace, and because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, Imela, oh, Kaka, oh, yeah, Imela, Imela, who am I, Lord? Who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you? Yeah. It's your blood that makes the difference in me, and made a way, to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song. I could never sing your song. Yeah. But the sacrifice of Calvary's stream is the reason. I can cry out today. You're my Lord and King, and I bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. There is no Jesus, like you, my God, my Lord. Oh, yes, oh, yes. We worship you, Lord. Nobody like you, Lord. Jesus, we exalt you. We thank you, America. We lift your name higher. We bless you, America. There is nobody like you. Let's give God this worship. If you know he's awesome, come on, stand on your feet, everybody. If you know he's awesome, you're in awe of his grace, you're in awe of his goodness, you're in awe of his mercy, you're in awe of his provision. He's great and he's greatly to be praised. Hallelujah. Come on, everybody, lift your hands as we lift our voices. Come on, say, my God is awesome. Come on, say he can move mountains.
Keep me in the valley. Come on, say it. Hide me from the rain. That's it. My God is awesome. Come on. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weakened. Forever he'll reign. Come on, you got it. My God is awesome. Come on, say, he can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. Has he ever covered you? Come on, my God is awesome. Heals me when I'm broken. Strength where I've been weakened. Forever he'll reign. One word. Come on, everybody. My God. Come on, somebody lift your voice. If you know he's been good, say it. Awesome. Say, my God. Come on, if you know he's been good, you can testify. Somebody ought to lift your voice. He's awesome. Come on. My God. Verse 2. Savior of the whole world. Giver of salvation. By his stripes, I'm healed. Yeah, my God is awesome. Listen, today I am forgiven. His grace is why I'm living. Somebody ought to praise his holy name. Come on, you say, my God. Come on, awesome. 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 My God. Come on, look back over your life and see where the Lord has brought you from. Awesome. Let's talk about why he's awesome. You said, he's mighty. He's mighty. He's mighty. He's mighty. Awesome. Somebody ought to lift your voice and celebrate. If you know he's been good, you say, he's holy. He's holy. He's holy. He's holy. Awesome. Somebody ought to lift your voice and testify. If you know he's been good, you say, he's great. He's great. He's great. He's great. He's great. Awesome. Somebody ought to lift your voice and testify. If you know he's been good, you say, he's mighty. He's mighty. He's mighty. He's mighty. He's mighty. Awesome. When I think of the goodness of Jesus and all that he's done for me, deliverer, 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 deliverer. Come on and say, nobody but you. Somebody lift your voice and say, he's holy. He's holy. He's holy. He's holy. Awesome. Somebody ought to lift your voice and testify. If you know it's been good, you say, provider. 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 Awesome. Somebody ought to lift your voice and celebrate. If you know he's covered you, you say, protector. Protector. When he look out for you, protector. Everybody lift your voice and shout. You say, my God. Listen, he can move mountains. Keep me in the valley. Hide me from the rain. Oh, my God is kills me when I'm broke. Strength where I've been weak. Praise his holy name. Oh, somebody ought to celebrate the awesome.
Fanomeravantsika rehetra amin'izao arivo izao entiko amin'izany hiram-bavako izany ny fifampiarahaba-tsika satria dia tena andraso etsety ireo fa sao mitabatapaka eto ity fetifety fotsiny. Igny pasteur Charles Jenkins no mihira an'izany hira izany. My God is awesome. Izany hoe mon Dieu, mon Seigneur est impressionnant. Ao anatin'izany izy dia miteny hoe ny Andriamanitra kosa izy dia c'est un délivreur, izany hoe délivrer amin'ny marina. He is holy, saint izy sady ambony, he is great. Lehibe izy ary tsy takatra ny pouvoirany izy. Tsy nanao tao anatin'ny 2 andro tsara ihany no fantatrareo izany satria tsy afenina fa sady reraka, novalaka, fangaro tao daholo koa ny rehetrarehetra. Tapaka koa ny telefônina, tsy mahamenatra izany. Misy olona moa misankety dia tonga dia maka inisiativa misaotra an'azy ireny ary tena misaotra be dia be ary tsy afenina fa juska hatramin'izany ny fifanampiana amin'ity raharaha ity. Ary tsisy araky ny teneniko hoe tsy mba hizahara koto malala mihitsy no andeha andainga na andangalangy aminareo mpanaraka ahy. Mahamenatra ny sasany izany hoe miteny hoe tapaka telefônina izany. Amintsika tsy mahamenatra izany fa izay ny zavatra marina. Misaotra izany amin'ny mpanampy ary mitolo-batana hanampy an'izany. Dia teneniko anareo hoe anirianano aho mbola ho fantatrareo ihany ny iza no hoe izy aby ireo mpanampy antsika ary iza no tena mahafatra-po. Fa tena teneniko fa raha tsisy anareo ty fandarana ity dia tena tsy velona ary zaran'ny olona ary ho faty. Vao raika ihany koa ty afatra ity afatra miaraka amin'ny vola izy ity misaotra betsaka tompoko ary tena tahian'Andriamanitra. Vao raika ilay izy satria taty amiko no nalefa nefa tokony tonga dia tany amin'ny avokalo izy no tokony alefa miaraka amin'ny teny mamy. Mifanjohy ny araky ny teneniko anareo ny soa sy ny tsara atao ary Andriamanitra tsy manary ny ondrony mihitsy, tsy manala baraka ny ondrony Andriamanitra amin'izay zavatra ataony ary halan'Andriamanitra koa ny laingalainga sy ny fikafika. Tapaka fotsiny izao ny telefônina satria tsika tsy nisy ny moyen teo amin'ny fotoana tokony handaovana azy dia tapaka. Izay, tsy mahamenatra izany. Izao no teny mamy azoko avy amina membre exécutif-ny akamo ary any akaikikaiky Genève any izy mipetraka. Misaotra anareo mivady tena misaotra betsaka fa manohana amin'ny folo izy satria miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izay ho vakiako fampizaraintsika rehetra eto satria izay mihitsy no bazin'ilay tantasika iangiako izao. Romain izy ato amin'ny teny frantsay tsinona 8:31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Après, tizany eo amin'ny Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Rehefa eo an-tanan'Andriamanitra zany ianao akaiky ny tanakavanan'Andriamanitra dia sa main droite triomphante no
Je viens à ton secours, izany hoe tonga amin'ny fanampinanao arakarak'izay mahazo anao sy ny problema mahazo anao. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te tiens de ma droite triomphante. Amen. Saotra betsaka anareo mivady a, da be ty tamin'ny ranotony zany tsy tononona fa inona ny ilazako an'izany tsy maintsy gardena le anonymat-n'le mpiara-miasa sy le namana, le akama, ny antony maro samihafa, ny asa eo amin'ny fiarahamonina sy ny asa ara-panjakana. Tsara ty hevitrareo mivady ty a, ary hitako hoe tena mety a. Ho anareo zay mazoto manao ohatran'izao ka hoe tiana misy tenim-bavaka ho tianareo atao a, dia mandrata alefaso par voie postale ohatran'izao, tena mahafinaritra be, fa te ho vakiako, ohatran'ny hoe karazana afatra namelakafatra hoe, ohatran'izay le izy a, mahafinaritra be, juste pour dire ozy a, de nandany andro mihitsy izy nakany amin'ny poste, de niposte an'le izy ary nanoratra tsara. Vitsy ny olona tsara soratra ary mahay manoratra amin'ny encre ohatran'izao. Fa raha zaho manoratra an'ity lory izy mivady de tsisy hainareo vakiana ny zavatra soratako. Zaho mandrangodrangotra zay manoratra. Merci à vous deux, c'est gentil, vraiment. Quand même, je vous remercie énormément et croyez-moi, c'est un des messages que je n'oublierai jamais. Et vous saviez combien vous êtes proches dans notre mouvement, et pour moi aussi. Même si vous êtes loin, vous êtes à distance, on pense en vous, surtout quand à un moment votre mari était malade. On a pensé à lui, on a accordé des prières. Merci beaucoup, c'est gentil. Dieu est grand. Et sachez que Dieu nous aime. Amen. Merci. Saotra ihany koa ny le dépanné tamin'ny telefona, tsy ny dépanné fotsiny moa zany fa tonga de natao sponsa, ary misaotra anareo efa mianaka par rapport an'izay satria efatra izy ireo mpivady anankiroa, ary mahafinaritra ny fiaraha-miasa arak'izay tenin'ny Charles Jenkins zay dia Dieu est grand, he's great, deliverer, is holy, and provider. Mahay miteny anglisy tsara le rangahy nanome an'ity zavatry ity an'io telefona io, ka zay mba hizesitiavako kely amin'ny accent nofanofako eto a. God is great. Saotra betsaka tompoko, tahin'Andriamanitra. Hanombokantsika ary a. Ny resakontsika androany dia voalohany tantasika ny amin'ny atao hoe firenena mivavaka. Faharoa dia resaka momba ny douane sy ny kabary ny André Rajoelina tamin'ny conférence de Paris, ary ny farany dia le hoe maty ho an'ny Madagasikara. Ary misy tisy mako vakomaly dia misy le hoe maty ho an'ny La Frantsa dia misy ihany koa le hoe maty ho an'ny Madagasikara. Azafady. Mbola reraka manko za io fatsakena. Zao ary ndao ary. Tokony ho fantatritsika fa za aloha zany dia miangavy foana ary tena maniry raha maniry hoe raha olona ka tsy mino an'Andriamanitra dia tsy afaka miara-miasa amin'ny akama, ary tsy afaka miara-miasa ihany koa amin'ity
fandaharan'ity hoe ndao saia ary tsy afaky nitondra ihany koa ny atao hoe fandrosoana. Azavaiko izay rehetrarehetra izay. Za tsy miteny hoe ny tsy mino an'Andriamanitra dia ratsy. Satria misy izao tokony ho isika tena mino sy mivavaka mihitsy ary ny matetika ny tena ratsy. Azavaiko tsaotra izay. Tsy hoe rehefa tsy mino an'Andriamanitra ilay olona dia hoe ratsy. Kanefany à un moment, à un autre misy limitiny ihany satria ny olona ohatran'ireny dia matetika izy milaza ary mieritreritra fa ny tenany, izy tenany no mahay. Ka mahavita zavatra ataony tsy mino izy izany hoe misy asan'Andriamanitra ao anatin'io fahaizana io. Tsy mino izy hoe misy asan'Andriamanitra ao anatin'ny fahavitany zavatra sy io succès izy lasa mpanefefi tampoka io. Tsy mino an'izay izy. Ary eo izany ilay limite lazaiko eo, fa ilay antony teneniko hoe tsy voatery ho ratsy. Dia tadidio ao anaty soratra masina misy miteny mihitsy hoe raha tsy mahalala ianao ny fisian'Andriamanitra dia manota, izay zavatra hafa. Fa raha mahalala ianao ny fisian'Andriamanitra nefa manota, izay ny gravy. Dia ny tsara anie manodidina antsika. Za izao ao anatin'ny olona mifandraindray amiko dia tena tsy hitako izay hanaovana an'ilay misy mpivady izay. Tena tsy mino an'Andriamanitra izy mivady. Dia nefany ny fihetsika ataony rehetrarehetra izany manampy ny mahantra. Tsy misotro toaka, tsy mifoka sigara, tsy mijangajanga. Fa milahady izy no tsy mandeha mivavaka ary tsy miantso ary tsy mivavaka amin'Andriamanitra izy. Fa ny zavatra ataony rehetra nefany. Izaho moa vakovava mihitsy taminazy mivady hoe zavatra ataona ireny tena voafaritry ny soratra masina sy ny ao anatin'ny Baiboly daholo no ataonareo. Nareo manampy mahantra io, nareo miezaka mafy, marary fo mihitsy mahita ilay olona mahantra dia mihazakazaka. Fa tsy convaincu zareo ny amin'izany dia manahirana ilay izy dia izaho moa tsy mi-insiste satria tsy anjarako koa ny tsara n'ilay olona. Fa eto amintsika ilay hoe mino an'Andriamanitra no hidirako matetika isika mino an'Andriamanitra mihitsy no tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ndao hojerena kely anie. Raha ohatra manaraka ny tenin'Andriamanitra, ohatra fotsiny ny mpitondra antsika dia tsy misy ny fiangarana ny samy malagasy samy malagasy. Rahantsika mahita ny problema mitranga amin'izao fiainana ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha mizara sakafo an'Antananarivo dia atao amin'ny fomba mihaja sy atao amin'ny fomba milay. Fa raha mizara sakafo amin'ireo fianakaviantsika sy rahalahintsika reto any Toliara dia aparitaka amin'ny tany à même les pieds des militaires, aisany amin'ny tongotra ilay mangazo amin'ny olona amin'iny diriginy iny ary aparitaka amin'ny tany mena ny sakafo hohanin'ny olona. Moa tsy toy ny alika sy toy ny atao hoe esclave. Samby nahita an'izany daholo tsika, samby nahita an'izany sary izany. Any amin'ny faritra atsimo raha nasehoko anareo fa misy adala dia fatorana amin'ny Senina dia eo amin'ny tany eo matory amin'ny tsihy. Amin'ny tany matory amin'ny tsihy misy reportage nisy an'izany. Izany hoe ny tiako hazavaina aminareo izany hoe
Tsy tokony isy izany fiangaran'izany satria samy malagasy. Fa saingy izao, atahoran'ilay mpitondra kokoa ny vahoaka an'Antananarivo no ny vahoaka ny Toliara. Tena izay mihitsy ilay zavatra mitranga. Efa tsy atahorana ohatran'ny taloha intsony izany Tindaty. Tsy atahorana ohatran'ny taloha intsony izany Antandroy. Satria raha mijery ianao izany takan'ry izy teo ry zanaky ray aman-dreny Monja Jaune, Monja Roindefo. Miala tsiny aloha ary tena miala fondro aho. Fa il n'a pas hérité son père. Désolé, il n'a pas hérité son père. Raha tamin'ny andron'ny ray aman-dreny Monja Jaune misy an'izao hoe kere an'ny Toliara zao, ay tsy nahogadrainao ary izy tsy laitra nafefika. Il n'a pas hérité son père. Pourquoi? Parce que le père, il est clean. Io manko ny zavatra fomba hitazoman'ny mpanao politika ny olona ray hoe tandremo vao mitabataba eo dia avoakany ny dossier dia tonga dia voasambotra. Izany hoe ny ratsy ataonao androany zany mivaly rapitso. Satria fantatra Monja Roindefo tsara mihitsy hoe inona ny zavatra tsy nety raha an'izy Ambakindray Andry Rajoelina natao. Satria raha izany hoe tsy azoko ny dikan'ny anginana, tsy azoko ny dikan'ny tsy tenenana. Eo anatrehan'izao efa zavatra efa tena crime anie zao, criminel, acte criminel zao zavatra hoe refus de résoudre sa ahoana moa izay filaza azy misy lalàna frantsay izay milaza an'izany. Ny gouvernement Macron raha vao araka amin'ny resaka amin'ny fomba fitsaboana n'ity coronavirus ity izay nieritreretin'ireo mpanao enquête izay miantso ny gouvernement tatao enquête, hoe mitamatama na hoe maladroit. Acte pénal zao zavatra criminel, crime mihitsy zao zavatra mitranga amin'ny Madagasikara zao. Tsy mifanaterana sakafo marina fa ilaina. Ary tena c'est vraiment trop tard. Ny Andry Rajoelina ve zany raha tsy efa hoe may ambondrona tsy mikirapaka foana Andry Rajoelina. Raha tsy efa hoe menamena be ary zay vao mikirapaka Andry Rajoelina. Tatatata ny Fleury aty zay vao mikirapaka Andry Rajoelina mba jerena zao an'izao. Tatatata ny député. Enotsika manko ny teniny rehefa avy eo tamin'ilay conférence de Paris. Votriny izy indray lasa mpananandran'ilay filoham-pirenena afrikanina. Ahoana moa ilay vavany tamin'ilay hoe itsika indray no ampindrana ny Comore aoriana kely. Zao izy miantso ny firenena afrikanina mba hanampy azy. Aza adino fa Comore anie ao anatin'ny firenena afrikanina e. Izany hoe lasa Comore indray zany zao no miantso amin'ny Madagasikara. Entiny vava ohatran'izay. Vavana loatra manko. Nefa ny tena tsy aninona. Dia izay ny zavatra mitranga. Izany hoe le kristianina tena miseho hoe kristianina za mihina mivavaka ohatran'izao mihitsy moa nataon'ny Claudine tamin'ilay kabary tamin'izy le manao tsisy zavatra nantrehany tarehany raha dita hoe tsara velatsy. Me tsara velatsy ranka zany vehivavy zany manoatra mamiko toy ny tantely nanana tsy haiko ny toy antsony moa. Ohatrany manao restation tamin'ny T5 tamin'ny T3 mamiko toy ny tantely dia zao dia ety. Elle voulait impressionner, mais ça n'a pas marché, madame. Madame Claudine, c'est L-A-O-D apostrophe I-N. Le kristianina mihitsy no tena manao zavatra tsy mety. Manana projet ny fanjakana. Projet amin'ny fanjakana miaraka amin'ny PTF, partenaire technique et financier. Ary reto communauté internationale reto ny centre vonjy.
dia zany tena hoe tsy manana ingéniosité, tsy manana esprit an'izany atao hoe mba mitondra valeur ajoutée rehefa manao zavatra, tsy manana esprit créatif fa lasa dia mangalatahaka ny projet-n'olona fotsiny. Marina fa hoe tamin'ny andron'ny Andriamatoa, ery Rajaonarimampianina niinisiana nyity le hoe centre vonjy. Inona ty centre vonjy? Ty le centre vonjy dia momba n'le herisetra amin'ny zazakely fa ny lanana sy amin'ny vehivavy sy ny zavatra rehetra mitranga mihoatra amin'ny fampiasan-kery ao anatin'ny fiarahamonina. Ao efa misy polisy, efa misy avocat, misy mpitsara, misy mpanentana, efa misy koa agent sensibilisateur eraky ny Madagasikara eo amin'ny 900 eo. Zay ny japonais sy ny UNICEF anisany nanoana an'ireny centre vonjy ireny. Inona nataony Claudine zay tsy manana esprit créatif? Nataony copie-coller le izy dia eo Mahamasina ihany izy nanokatra dia nanao an'ity centre spécialisé. Dia tena zany tena hoe le haine noho ny hoe nisy trasin'ny Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina le hoe centre vonjy, dia nielana le centre vonjy dia lasa ny-créé etsy, tsy mbo hoe misy valeur ajoutée le zavatra atao fa ny anarana fotsiny novainy hoe centre spécialisé. Dia zany hoe lasa le vonjy zany lasa tsy spécialisé nefa le vonjy no manao an'le asa ataon'le centre spécialisé zay minuscule kely créé-n'ity Ramatoa Claudine. Tena j'ai jamais vu une femme nulle et qui manque de classe pareil. Io zany tena hoe tsy ny raha tsaratsara endrika ianao dia mba tokony mba tsaratsara bika koa ny sainao, dia tokony mba tsaratsara fiseho koa ny fanahinao. Fa dia noho le hoe haine, j'éprouve de la haine par rapport à cette dame. Mais cette dame a été élue, son mari a été élu président de la République de Madagascar avant vous. C'est un fait, vous ne pouvez pas nier. Dans quelles circonstances vous étiez élu? On peut se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Hein? À la limite, on peut dire, ouais, vous êtes là maintenant, chef d'État, votre mari, par usurpation. Dia raha fa mba manao zany dia mba manao hoe ajaiko rangahy le existence an'le centre vonjy, continuité de l'État, fa je ne vais pas concurrencer les projets de l'État alors que je suis la première dame de cet État-là, de cette nation-là. Je vais concurrencer les structures d'État pour créer un truc minuscule, bidule et honteux. Tsisy valeur ajoutée mihitsy les centres spécialisés fa tena copie-coller. Zay mahatonga anahy miteny antsika hoe le ato amin'le tena mino an'Andriamanitra mihitsy no tena midegany rehefa atao mikoatra. Firifiry mpitandrina midegany, firifiry mipiretro. Fa zao tsy any le izy no andehanantsika androany, fa resaka global amin'le firenena, amin'ny maha-firenena azy mihitsy. Zao ny zavatra hitako. Efa hitako zany Suède, efa hitako zany Norvège, efa hitako zany États-Unis, na tany amin'ny nord, na tany amin'ny sud, na tany amin'ny est, na tany amin'ny centre. Fa nandalo kely tany amin'izany Allemagne, Grande-Bretagne, Écosse, Irlande. Singapour, Chine, Malaisie, Arabie Saoudite, Dubaï zany sy Qatar. Inona daholo ny point commun andreo, dénominateur commun andreo?
Indonezia, Bali. Mivavaka daholo le firenen'ireo. Na samy manana ny Andriamanitra tompony ary izy, mivavaka daholo le firenen'ireo. Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg. Mivavaka daholo le firenena. Inona zavatra mitrano? Tafita izy, tafavoaka izy. Ary izy tsy miainatra mampiseho mihitsy hoe manompo an'Andriamanitra sy midera an'Andriamanitra. Inona ny zavatra mitranga ny Madagasikara? Nitakan'Andriamanitra tamin'ny 2009. Takana fotsiny izao hoe tsisy idiran'Andriamanitra amin'ny fiainam-pirenena. Hoay rendraika. Inona ny tifolaitra ataonareo? Inona ny tifolaitra ataonareo? Laïcité reso, vous le dites. Définition ny laïcité ny tsy midika hoe roy Andriamanitra. Tsy midika an'izany e. Fangakalera koa marina kosa tena nafangarony jusque tany amin'ny aty vilanin'ny fiangonana sy ny firenena mihitsy. Ka lasa diso le définition le laïcité avy eo fa nisy définition définition personnalisée politiquement mapara. TGV zany tiako tenenina. Dia nidakana tokoa Andriamanitra ary miafikafina raha ohatra mpitondra mandeha mivavaka tsy samy seseo. Azo asiana mivavaka izany fa tena tsy mety fa mitondra andao atomboka amin'ny fivavahana amin'ny fiarahana ny fitaom-piasana. Tsy izany. Nina mifatony midoboka daholo zao. Aizintsika menakavy zao. Ny filohan'ny tsipaka an'Andriamanitra no napetrakitsika eo amin'ny fitondrana. Vita ianao. Naseho anao mihitsy fa hoe tsy mila baiboly zany ary efa minina e. Ahoana macrédible zany? Aiza nisy olona inina ka hanao prestation de serment ka tsisy baiboly ka ho crédible? Raha tsy devolotro. Naseho anao mihitsy. Iny ianao naitanaita nandeha nidina teny amin'ny 13 mai tamin'ny 2009. Naitanaita ianao vakianao daholo ny magasin ny olona sy ny karazana. Maty tsy tradrano sy ny karazana tsy nirarahinareo menakavy. Tonga amin'ny fitondrana zao le olona sady izao mino an'Andriamanitra lasa izy makary amin'ny Père Pedro. Oentikilensy fotsiny ireny, fihetsiketsehana, communication. Zao ny teneniko anareo, zao ny zavatra teneniko antsika amin'ny Malagasy. Raha tena, izay manko ny tena anisany nahavalaka anahy tamin'ny talata fa tsy afeniko anareo. Tena nanohana ny foko loatra le nahita n'le reportage n'le zazakely maromaro tany Toliara. Ary nahita nareo teto tamin'ny fandaharana farany nataoko tena tezitra be. Tena tezitra be. Ary iny nahavalaka. Tonga dia valaka tanteraka mihitsy satria ny alina iny tsy nahita tory raha tsy tany amin'ny 5 sasany maraina tany. Ary zara raha nahita tory. Tena valaka be mihitsy. Raha tena hoe tian'ny Andry Rajoelina Malagasy dia amin'izao zavatra mitsango zao dia tokony any Toliara any amin'ireo faritra ireo i Andry Rajoelina no manao bazy. Mifindra any mihitsy aloha présidence de la République. Même pendant 2 mois izy any tsisy anenjika azy any. Tsisy anenjika anazy amin'izany ny Malagasy. Mandeha ny tracteur, mandeha ny inona izy teo, ny bulldozer sy ny kanaza. Manajary tany, mandeha ny matériel de forage. Manana an'izany Ngalemena. Lemena olona akaikinareo, manana izy. Ngaravelonarivo, manana izy. Reo ny anisany manana matériel performant. Ngara-Betsaroana koa, raha Betsaroana avy any Sambava ny teneniko Antalaha.
anankitelo izy eo manana 2 mois rangano hoany tonga de tsy manao afa-tsy ny resaka solution pérenne en même temps manara-maso ny fizarana ny sakafo ny sakafo ny telo isan'andro ro malagasy reo miaraka amin'ny apport ny vitamine forcium tiako sakafo ny tiako any Antsirabe mamokatra yaourt nga sy ronono fanaraka amin'ny fanjakana sy Ara-Valomanana de vatsina yaourt sy ronono reo olona reo ny zavatra tokony sokafana idiny. Les solutions sont là, c'est pas compliqué. Pourquoi aller chercher de l'aide encore? J'ai aide efa fantatry ny olona fa zay vola fanampiana mena amin'ny Madagasikara de lasa ny aposin'olona anankiray vadika tomobile na vadika zavatra ao anatin'le prestation ny olona ray io efa fantatry ny olona zany. Raha tena anana fanjakana trosa marina Ravalomanana, c'est pas compliqué de l'appeler, de négocier hoe voilà tiany mission anao produire anao 100 fankarante amin'io alefany amin'ny kere efa olona daly Ravalomanana raha tsy anaky an'izany ary mino fa anaky an'izany izy zany natao hoe négociation mitombina ao anatin'ny firenena bedin'ny ankizy zao manome solution anareo indray kanefa zany ny tokony zavatra ataonao reo l'ingéniosité aza variana miady aza variana manenjika amin'ny Fleury ne tsy fahavalonareo à la limite izy manome solution anareo mena may mapona ny yaourt sy ronono menan'ireo zazy reo Ravalomanana manana camion firy afaka mitondra mandeha miala Antsirabe Tuliara au moins 2 fois par semaine mananganaingana centre anankiray misy chambre froide na rehefa tsy misy zany de maka conteneur amin'ny MSC tondran'ireny le produit laitier reny de branchena fotsiny de tonga de efa io no mitazona azy eo de manao tafo be ohatran'ireny tafo tanana inty izy teo manao tafo manao trano tsisy rindrina fa tonga de latabatra lava be azo planche à vin de tsy haiko firy millimètre firy 2 centimètre na 3 ny épaisseurny de matazona tsara 3 zany ohatran'izay fa io mipetraka amin'iny le zaza na anina de mihinana dolo de ry amin'ny sisiny amin'le dame fetsony Ravalomanana Ravalomanana ny dame mametraka tanker eo izy de avy mihinana de misasa le zaza ça peut recevoir jusqu'à 1000 enfants rehefa tsy hainareo de manontany amiako ny plan hoe zao ny anaovana azy zao ny devian'io tsy lafo io fa ny trano amboarina mijoalajoala ny Ambohibao zao trano Ambohibao zao mampiaiky ny zao tontolo zao mihitsy le trano vao amboarina io trano any Ambohimangakely vidina indray ny trano ariananary any jeune any aniny izy teo frontière any Suisse fa le malagasy mihina ny tady kiraro tsisy solution mbola lasa indray mody mety tsara velatsy hoe mangataka fanampiana amin'izao tontolo zao hoe le fangazany ny fanarahany rangano ny laza taminay hoe kirano ny ranga ary miaingy les solutions sont déjà là où zéro au bout d'un mois ça va changer oui vous avez raison ça a changé mais en pire nidaka-anao Andriamanitra ary malagasy tamin'ny 2009 de niaraka ny rahina tamin'ny andro radio tao ianao de zao ianao ny vita efa nafarana ane efa niteneniny zavadozany io bandikely io zavadozany io mbola ny lingilingy any
loha zany no entin'io hoe tandomondoza amin'ny firenena ozy ngaratsiraka zay ny tenin'ny farany nahenona azy tandomondoza amin'ny firenena fa tsy io fifidianana io maiky tena miteny anareo raha mien'le kabariny eo anareo tamin'le France ino izy teo forum de Paris de andao henonana de ho hitanareo tsara hoe hoay zany fietsaram-pelatsian'le banty tena banty kely me tsara velatsia tsy nahita banty kely pe tsara velatsia ohatran'izany hatramin'izay ny henako henony e nisy fiantraikany goavana tamin'ny sehatra ny sosialy sy ny toe-karena ny Covid-19. Nitarika ny fitombony ny tahany sy fanjarian-tsakafo ny valanaretina. Nataon'ny filoham-pirenena malagasy lahara-pahamehana ny fanampiana sy ny fijerena manokana ny lafiny ara-tsakafo sy fitsaboana ireo mponina any atsimo izay efa miaina anaty tsy fanjarian-tsakafo an-taonany maro. Tanareo eto aloha zany de tena mba tsy azoko koa le mpanao gazety ndrany tsy azoko le mpanao gazety rehefa mpanao gazety zany ianao mba manana recul nataon'ny filoham-pirenena malagasy lahara-pahamehana hoe le aza raha lahara-pahamehana very karakely ty le malagasy ho tena kringy ohatran'izao tsisa ohatran'ny voamaiky ianao manompo an'le malagasy taolana sisa le malagasy na ny ravi-pitombenana raha tsisy natao lahara-pahamehana lefa tena de avy eo henonareo mbola miteny ndray hoe tompon-daka amin'ny ady tena fa naniko nalefa mako zay mba hisin'le tsy azoko hoe inona ny tiana ampitaina zany ao anatin'izany hoe nataon'ny filoham-pirenena malagasy lahara-pahamehana raha lahara-pahamehana le izy tsisy an'ireo olona kerereo efa nitatatata impiry ny olona vao iny vao tonga le filoham-pirenena ary efa ny privé ny olona tsotra no nanampy daholo maro ny olona tsotra nanampy zay vao mody mipotra le filoham-pirenena ao Forum de Paris sur la paix ity raha tsika zay antapitrisany ireo zaza-mambehivavy no niara ny voka-dratsy ny Covid-19 indrindra ny ara-tsakafo aty Afrika sy teto Madagasikara. Ny ataovy ny fitaterana, ny famezivezena sy ny famatsiana noho ny fihiboana sy ny famerana ny fivezivezena indrindra tany amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Nisy fiantraikany goavana tamin'ny sehatra ny sosialy sy ny toe-karena ny Covid-19. Nitarika ny fitombony ny tahany sy fanjarian-tsakafo ny valanaretina. Nataon'ny filoham-pirenena malagasy lahara-pahamehana ny fanampiana sy ny fijerena manokana ny lafiny ara-tsakafo sy manahira anao a raha ho lavitry ny olona tokony teny sy laza marina ny lasa miconjugué ao anatin'le film tsy zadra mandeha mijelony intsony eo amin'le firenena tsy zavatra mandeha mijelony intsony fitaterana, ny famezivezena sy ny famatsiana noho ny fihiboana sy ny famerana ny fivezivezena indrindra tany amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Nisy fiantraikany goavana tamin'ny sehatra ny sosialy sy ny toe-karena ny Covid-19. Nitarika ny fitombony ny tahany sy fanjarian-tsakafo ny valanaretina. Nataon'ny filoham-pirenena malagasy lahara-pahamehana ny fanampiana sy ny fijerena manokana ny lafiny ara-tsakafo sy fitsaboana ireo mponina any atsimo izay efa miaina anaty tsy fanjarian-tsakafo an-taonany maro. Nanamafy ny ezaka tao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny keneny filoham-pirenena tamin'izany ary niantso ny firenena hafa sy ny namany kontinanta afrikanina hanohana amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers amis. Je tiens particulièrement à remercier le président Emmanuel Macron pour le maintien de ce forum de Paris sur la paix, malgré les circonstances actuelles. Forum de Paris sur la paix ndresaka eto. Inona zavatra olona zay miandry ratsy eo? Fantaratsika azy tsara hoe
hors sujet satria izay mamaika azy may izy io manko de angataka fanampiana indray ahoana ozy sahonda raha velonarivo ma raha velonarivo moa sa raha vao izy adiniko ny anarany ndraiky e tsisy fanampiana mandehandeha zao am'izao tsony sans condition miverina any amy 2009 le époque andravalo any itsika zany hoe akaiky ny suspension amin'ny saosy a fa bon donc Madagascar se réjouit d'y participer. Je tiens à adresser aujourd'hui un message de solidarité et d'encouragement à toutes les nations qui ont été durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19. Nous devons impérativement mettre en place un plan commun, une stratégie commune pour redresser le monde après cette pandémie, pour que la paix et la stabilité soient instaurées. Pour ce faire, nous suggérons de tiens à adresser aujourd'hui un message de solidarité et d'encouragement à toutes les nations qui ont été durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19. Nous devons impérativement mettre en place un plan commun, une stratégie commune pour redresser le monde après cette pandémie, pour que la paix et la stabilité soient instaurées. Pour ce faire, nous suggérons de renforcer la coopération sanitaire entre les pays, à la fois pour résoudre la crise actuelle, mais aussi pour être capable d'affronter d'éventuelles épidémies. Donner un élan décisif en faveur du financement du redémarrage économique. Donner un élan décisif. Ok. Résoudre la crise actuelle, mais aussi pour être capable d'affronter d'éventuelles épidémies. Donner un élan décisif en faveur du financement du redémarrage économique et le renforcement des systèmes sociaux. Les financements à venir, pour qu'ils soient optimaux, doivent être adaptés aux défis et besoins de chaque pays. Nos actions doivent surtout se concentrer sur l'humain, axées sur l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables et assurer également un accès équitable à leurs besoins fondamentaux, à savoir l'eau, la santé, la nutrition, l'éducation et la sécurité. L'eau, besoins fondamentaux, l'eau. Une définition de anjaratsika hietahetika ny zavatra vitany andro rajelona hatreto. Nos actions doivent surtout se concentrer sur l'humain, axées sur l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables et assurer également un accès équitable à leurs besoins fondamentaux, à savoir l'eau, la santé, la nutrition, l'éducation et la sécurité. La solidarité et la coopération sont primordiales. Ensemble, reconstruisons ce monde pour qu'il soit plus juste, plus équitable et plus inclusif. C'est l'expression faranzay un monde justice. Pour un monde plus juste, ça zany tena manaiky fa tainy zany ty bany ty raha anao copie-coller. Ary izy enjana raha s'approprier ny zavatra olona. Expression un monde justice pour un monde plus juste et plus équitable. Raha izay. Fanampianan'le et plus inclusif. Plus juste aloha de tsisy any Madagascar ny andro rajelona fa azo ame tsara velatsiraka. Azo ame tsara velatsy mihitsy. Plus juste par rapport am'le mafana angambany. De marina. Par rapport aminareo. Plus équitable plutôt any aminareo no mitongilana le balance. Et inclusif par rapport aminareo menakavy eo satria le malagasy tsy tafiditra akory nao am'izany atao hoe système de décision. La preuve, hatramin'izao fotoan'izao, nitaraina amin'ny parlementaire na ny any amin'ny Sénat, na tsy haiko ny any amin'ny député, fa mbola tsy mivoaka ny plan de finance
na ny PLF 2021. Nefa farafatarany io raha mise 30 octobre tokony tonga ny am-paritana ny reto parlementaire. Plus inclusif avy zany, tsy mampiresaka lesy ry Andry Rajoelina. Fantatry ny olona ny zavatra ataon-drangava, rangaha zany mieritreritra hoe rangaha miteny manao on dirait un saint. Ohatran'ny hoe zanak'ondro rangaha miteny zany de ohatran'ny hoe miteny rangaha hoe besoins fondamentaux, l'eau. Mandatsakorana raha tsy vitan-drangah ny etsy io. Pour $10,000. Oui, $10,000, c'est tout. La santé, io tuliara mijaly io fa nga tuliara rery mijaly e. Mazanga, Brickaville, Fort Dauphin, Fianaratsoa, Kalamavony. Zany rehetra zany se. Nutrition. Tena za zany tena raha ohatra zany misy intellectuel mba hamiangavy anareo malagasy manan-tsaina sy manam-panahy, mba henoy ty intervention ny Andry Rajoelina tamin'ity forum de Paris pour l'appétit. Fa tena manompo nareo ary miteny ratsy nareo. Je n'ai jamais vu autant d'hypocrisie pareil. Ny zavatra tokony ataon'le rehetra tsy vitany. Ny izy indray nandeha baikon'le africaine hoe nous devons mettre impérativement un plan commun, une stratégie commune en pensant zao. Izy nefa ny amin'io nandra indrindra. Any aminy tsy mety indrindra. Mais si tu as des solutions, pourquoi tu n'agis pas chez toi? Commence par toi, par chez toi d'abord. Après, on verra, au lieu de donner aux autres des leçons. Alors que tout le monde sait que le plus nul, c'est toi. Tu es le dernier de la classe. Et tu te permets à dire, à donner des stratégies communes, impérativement. Hitamitsy ny olona nanao sy formule an'ireny kabareny dia voalohany indrindra aloha tsy mahay ninninona. Tsy fantany akory mimesurer an'le mot anankiray hoe ty impératif ty tsy tokony atao eto ty, satria tsy tika ny tokony amin'ny solution, tsy tika ny tokony hampianatra an'ireto filoham-pirenena afrikanina hafa reto. Nous devons mettre en place un plan commun. Impératif. Je demande, non? Mais il se prend pour qui? Ce jeune lapin, il diront les autres. C'est chez toi qui a du quérer, pas chez nous. Après, à la fin, de mangataka fanapiny le talana zany manao hoe message de solidarité. Any farany nefa n'izy miaiky any, hoe mila fanapiny zay e. Zay nataoko hoe isika ho ary rehefa mihaino zavatra dia mila mandinika isika malagasy satria manjary tena tafiditra any amin'ny fampianarana disotsika. Raha tokony anao humble anao, mampalahelo anao, dia mba zavatra hafa. Fa any aminao misy an'le tsy mety dia nao indray minaintanaita hoe impérativement. Atsikazoka tsaina ny olona nanoratra an'izany kabary zany. Je vois un peu le style, c'est entre la latine et Pierre Houder. C'est un peu le style de Pierre Houder.
Oui. Pierre manko ny fiantsoana anazy dia misy fiantsony ngafisy azy zay tena anarany. Ohatrany hoe mpitsaingoka zay. Ohatra izy zao misakafo eo dia efa lany ary le sakafo dia tsy maintsy mbola mitsaingoka kely etsy izy. Raha ohatra za tara le mpanampy midebaraser amin'izy dia tsy mbola maintsy mitsaingoka etsy izy. Pikasety dia tsy maintsy mitsaingoka kely etsy izy. Mbola mitsaingoka kely etsy izy. Kanefa avy ninona desera ary izy ka le mpanampy zany teneny mihitsy le mpanampy aza mbola sorona aloha itsondritra. Dia atao ahoana moa fa mamenatra zany tena zay olon-tera. Mbola mitsaingoka amin'izy. Ary izy karazan'olona c'est quelqu'un qui pète plus haut que son cul. Zay taranaka ihany, zay taranaka zao, zay ianona zao. Nefa rehefa natao ny fanadihadiana tsy any akory le izy. Dia style-ny olon-dera mihitsy io zavatra io, io kabary io. Satria ny fahafantarako azy izy manoratra kabary le kely ity. Ary fombany mihitsy hoe izy ao amin'ile position tsy mamely mihitsy n'izy indray no hampianatra an'ile olona hono. Ino averiko ianona fa manahirana e. Mba hampianatra antsika malagasy amin'ny zavatra tokony atao amin'ny fiainana hoe tena mba tsy mety kosa zany. Ianao ve mivendrana dia ianao dia parady hoe ianao tsy fanjarian-tsakafo Antonina Maro. Nanamafy ny ezaka tao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny keneny filoham-pirenena tamin'izany. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers amis, je tiens particulièrement à remercier le président Emmanuel Macron pour le maintien de ce forum de Paris sur la paix, malgré les circonstances actuelles. Madagascar se réjouit d'y participer. Je tiens à adresser aujourd'hui un message de solidarité et d'encouragement à toutes les nations qui ont été durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19. Nous devons impérativement mettre en place un plan commun, une stratégie commune. Nous devons impérativement mettre en place un plan commun. Impérativement, le mot de trop tout, impérativement. Nefa l'urgence est chez lui. C'est même pas à 1000 km. C'est à 900 km de chez lui. On l'a vu seulement qu'une fois là-bas. Mais non. Impérativement. Azonareo an-tsaina moa zany. Particulièrement à remercier le président Emmanuel Macron pour le maintien de ce forum de Paris sur la paix, malgré les circonstances actuelles. Madagascar se réjouit d'y participer. Je tiens à adresser aujourd'hui un message de solidarité et d'encouragement à toutes les nations qui ont été durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19. Nous devons impérativement mettre en place un plan commun, une stratégie commune pour redresser le monde après cette pandémie. Pour que la paix et la stabilité soient instaurées. Si vous m'en laissez un minute, s'il vous plaît. Davar. Un particulièrement à remercier le président Emmanuel Macron pour le maintien de ce forum de Paris sur la paix, malgré les circonstances actuelles. Madagascar se réjouit d'y participer. Je tiens à adresser aujourd'hui un message de solidarité et d'encouragement à toutes les nations qui ont été durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19. Nous devons impérativement mettre en place un plan commun, une stratégie commune pour redresser le monde après cette pandémie, pour que la paix et la stabilité soient instaurées. Pandémie pour que la paix et la stabilité soient instaurées. Tsy haiko rahalahy ny planète inona miaina aloha. Stratégie commune, plan commun pour que la paix et la stabilité, plan commun sur la pandémie de la Covid, de la Covid-19. Ténéphanie, pour que la paix et la stabilité. Movatsy tony le resaka hoe fany parasy. Efa tsisy idiran'ny parasy mbola hoe fany parasy. Lao averiko dia samy mihaino nareo fa sao dia zany indray no lazaina mamorona eo. Le maintien de ce forum de Paris sur la paix, malgré les circonstances actuelles. Madagascar se réjouit d'y participer. Je tiens à adresser aujourd'hui un message de solidarité et d'encouragement à toutes les nations qui ont été durement éprouvées par la pandémie de la Covid-19.
Nous devons impérativement mettre en place un plan commun, une stratégie commune pour redresser le monde après cette pandémie, pour que la paix et la stabilité soient instaurées. Za zany mety antso amin'ny professeur Ranjeva hoe professeur mba hazavao inona ny fandraisan'izany na mety antso asa angamba ny antso ny dokotera Mirana angamba ny aty France hoe la pandémie a entraîné de la déstabilisation sociale. Ok, André Rajel, manaiky anao raha. Et d'autant plus si vous avez des solutions, des stratégies, pourquoi ne les a pas appliquées à Madagascar, chez nous, à 900 km, chers messieurs? Arrêtez! Palabre, palabre, palabre. Ah, mataty didiratsiraka miresaka aminao ka, tena kosa, mataty. Pour ce faire, nous suggérons de renforcer la coopération sanitaire entre les pays, à la fois pour résoudre la crise actuelle, mais aussi pour être capable d'affronter d'éventuelles épidémies. Donner un élan décisif en faveur du financement du redémarrage économique et le renforcement des systèmes sociaux. Les financements à venir, pour qu'ils soient optimaux, doivent être adaptés aux défis et besoins de chaque pays. Peut-être les financements à venir, car à venir, aloha dia devront zany valatsiny aloha fa tsy zay saky te hidirako. Devront répondre aux besoins de chaque pays. Fa ny tsika anie tsy ohatran'izay ry zany re. Fa plutôt aux besoins des décideurs. Marina anie zany. Satria raha aux besoins des malgaches ilay izy an, dia tena tsy izao vola ara-pahamehana le resaka sakafo any atsimo. Marina anie zany e. Betsaka anie filoham-pirenena ndraikitra an'io teo alohanao e. Fa tsy tataka be ohatrany ianao zao an. Nos actions doivent surtout se concentrer sur l'humain, axées sur l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables et assurer également un accès équitable à leurs besoins fondamentaux, à savoir l'eau, la santé, la nutrition, l'éducation et la sécurité. Ny rano, raha ny fahafantarako azy, mbola pipeline ny herinareo mampianina, ny tena miasa ao 117 km ilay izy hoy ny raha ny filazan'ny olona azy, nefa tao 200 ny fahinoko an'ilay izy. Ny nutrition, mbola mijaly ny malagasy amin'ny sakafo, ny tany ambolena raha tadiavin'ny olona alaina fotsiny, ny sécurité vao maika tsisy. Vao maika tsisy ny sécurité raha miseha. Ny sécurité lasanareo menakavy, garde du corps-nareo menakavy daholo. Misy olona tsisy ifandraisany amin'ny fanjakana manana garde du corps izy. Inona ny ratsy ataony matoa izy mamaha? L'eau. Même an-tanà il n'y a pas d'eau. Vao vinavina ny grevy mpianatra teny Ankatso, teny Ambohipo. Aza mampiresaka ao ary bainina. Dia ianao ve dia mieritreritra fa tsy fantatry ny olona zany? Quand tu veux donner des leçons aux autres, commence par toi-même d'abord. Commence par toi-même et on verra après. La solidarité et la coopération sont primordiales. Ensemble, reconstruisons ce monde pour qu'il soit plus juste, plus équitable et plus inclusif. Fandraisana anjara fitenenana nataon'ny filoha sady tompon-daka amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo tao amin'ny sokajy panel sécurité. Hitanareo zay? Tompon-daka amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Manaiky an'ity vehivavy mpanao gazety anankiray ity aloha, manaiky.
okey. Zay ny amin'ny andro rajoelona. Raha fehezina zany zay zavandray dia le firenena nanipaka an'Andriamanitra dia tafiditra kanalina daholo. Zay ny résumé. Dia anjaranao no mitady hoe izy aby ireo. Tsy dava fa zay firenena nanipaka an'Andriamanitra dia any amin'ny fahantrana no misy azy. Tady ianao mangala exemple maromaro dia ho hitanao sy hikapanao. Davare.
tena marina zany Andriamanitra tsy hamely rehetratsika. Resaka momba ny doanitsika, doanina Tamatavy indrindra. Zao raha nieritseritra zany hoe Vatafala tao Tamatavy zany mbola tafaray dia tsy misy tsony ny mahagoy ao sy ny karazany entre guillemets zany satria tsy miteny hoe manana proof hoe nanao mahagoy mbola tafaray. Ny fantako aloha dia ny tomobiliko maromaro niodina ary tsy hitany nalena. Aloha dia tsy afenina kosa izay fa nisy izay. Zao ny zavatra lazaiko antsika. Tsy lavitra ity resaka doanina ity fa afoiziko araka an'izay tena direct indrindra. Ao amin'ny doanina io zany dia misy hoe miala avy any Antananarivo ny baiko, ireto conteneur reto dia tsy maintsy contrôlena ary tena tsy kafonina natao faran'izay tena hoe minutieusement avy any Antananarivo ny baiko. Fa avy any Antananarivo koa nefa dia misy baiko hoe ireto conteneur reto tonga dia circuit vera, tonga dia tsisy procédure, tsisy ninona, tonga dia miakatra any Antananarivo. Eo manko ilay resaky ny douanier ao Tamatavy zany. Taraina hoe ry zalahy tsy iray na roa intsony anie ity ilay conteneur mandeha miakatra any Antananarivo ity dia contrôlena ny ordinateur avy eo dia voafafa ilay izy. Satria any Antananarivo ny serveur. Tonga any Antananarivo ilay conteneur voafafa. Dia misy mpiretina, misy an'izao, misy an'izao. Nefa rehefa tao ny kaoty dia anakarana miara-miasa amin-dralahy. Nandry zalahy mihitsy. Zany hoe tena mandeha migidana fotsiny zany. Zao tadidiko tamin'ny androny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Tamin'izay andron'izay manko tamin'ny domaine io tsy afaka nikritika anazy mihitsy satria enjana le fandehany. Malgré zany le za zany te hiteny hoe le ataon'ny Rambola zao, nefany nivoaka pratiquement tous les 3 mois zany ny fiakaran'ny performance ny recette douanière. Tous les 3 mois mivoaka zany dia miakatra foana ilay izy, miakatra foana ilay performance satria misy performance zany, misy gapy asenenjehan'ny Banque mondiale zany na ny FMI, tsy haiko c'est selon ny exigence hoe tsy maintsy enjehanareo ity dia mahatratra an'ity indray nareo, mahatratra an'ity indray dia au fur et à mesure an'izay dia ilay izy à chaque fois tratra foana ilay izy. Tratra ny dralahy foana zany ilay izy. Fa zao manontany antsika miteny amin'izao fotoana izao. Raha tsy nisy hoe ny pandémie sy ny fake mety mba nisy ny financement nitodika tamin'ny andro Rajoelina ve? Ankoatran'ny hoe namaika amin'ny Banque mondiale tsy andanany any amin'ny BRICS dia nanamatotra azy tonga teto. Ireny manko stratégie ireny raha tianareo fantatra. Mba tsy andananao any amin'ilay BRICS plus ianao mitrosa amin'ny Banque mondiale manko. Raha tsy ianao mampiasa azy plus ianao mihamatra. Kanefa izay mihitsy ny kama azo amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Izany hoe iny fahatongavan'ny DG-n'ny Banque mondiale teto iny zany tany Madagasikara iny hamatorana amin'ny Madagasikara tsy tady solution hafa. Dia eo ilay vola tsy mandeha amin'izay tokony alehany. Dia manontany aho hoe efa mba nahino ve nareo tamin'ny vaovao? Tamin'ny aina aman-jery hoe ny recette tamin'ny 2019 dia izao.
X ariary dia tonga izy ny mois de avril 2019 X plus Y ariary, zany hoe niakatra zany. Mba naheno an'izany ve nareo? Fa zavatra henontsika dia avy any amin'ny FMI. Hoe ambany dia ambany mitahan'ny recouvrement fiscal sy ny recette douanière. Ary manao recommandation hoe mila manao effort nareo. Zay zany le izy fa mivaly. Ny effort mitranga dia zao. Ny conteneur miditra any am-paosin'ny dralahy. Tonga ao Tamatavy izy mandeha circuit vert. Tonga Antananarivo izy dia tonga dia any am-paosin'ny dralahy. Dia avy eo manao contrôle reto douanier dia madidio tsy hita trasy ao anaty ordinateur ilay information momba an'ireny conteneur ireny. Amin'arivony zany. Amin'arivony zany tompoko. Conteneur amin'arivony zany ao anatin'ny taona iray. Dinio amin'izany. Inona no tokony atao? Tokony atao ry zalahy douanier dia zao. Rehefa misy an'ilay mandalo amin'ilay circuit vert dia raisy ny anaran'ilay olona, raisy ny numéro an'ilay conteneur ny référence dia contrôler ilay izy avy eo hoe voafafa sa tsia dia alefa saoty fa avoaka antsika. Avoakako tompoko. Tsy matahotra ny hamoaka an'izany fa avoakako tompoko. Aza miasa arsiana amin'ny sécurité ianareo fa amin'ny sécurité anareo mieritrereto fa rehefa vitanareo mandefa azy dia alefa azy direct aty amiko. Amin'izay assuré. Alefa azy direct amin'ny messenger io, afaka ameko anareo ny WhatsApp-ko, raha matatahotra nareo meko ihany koa ny Telegram dia efa ny voimarana nampidirana an'ireny e. Nga DG no nampiditra an'ireny satria nga DG tratran'ny affectation disciplinaire tany Ambatondrazaka dia nigadraina reto DG sy ny karazany teo aloha. Oy, marina ny teninao ry raha malagasy. Atoroko zany ny solution antsika mba ahafahantsika mametraka fampitahorana an'ireo fanjakan'ireo. Raiso ny référence amin'ny conteneur, raiso ny anarana, raiso ny adresy satria anananareo ny connaissement. Vao hitanareo fotsiny ilay conteneur dia potra amin'ny machine anareo hoe iza ny tompony io dia alefa saoty amin'ny Rakotomalala Fleury raha misy capture amin'ilay dossier dia alefa saoty dia miandry fotsiny tsika ity voafafa nefa io tao anaty dossier tamin'ny daty zao, dossier ny douane dia apokatsika izy, avoakatsika. Azonao? Efa misy anaran'olona voatonontonona any ao Tamatavy eo mpiandraikitra an'izany ampiasain-dralahy. Fantatrareo tsara mihitsy hoe iza ny tompony andraikitra amin'izany, iza ny mihinana an'io ary tsy mety voky dia anjarantsika mieritreritra amin'ny ambiny izay no tonga amin'ny teny hoe tonga dia faran'izay mahitsy ny teneniko fa tsy mivilambilana. Nga rain'io ny tompony andraikitra amin'io, nga vice président. Maty ho an'i Madagasikara. Zao tena mba nitsetra kely ny foko zany nahita an'ilay voatonona teo anatin'ilay armistice zany.
tamin'le maty ho an'ny lafrantsa ny anaran'le tanora malagasy anankiray adiniko ny anarany fa Itojo no tadidiko zako hoe tena safidy Tojo maty ho an'ny lafrantsa de lasa ny saiko hoe firy amin'ny malagasy moa no hieritseritra ny hoe ho faty ho an'ny Madagasikara de rapida be ny valim-panontaniako hoe tsy misy de nanontany aho hoe Arsaud de Lar Fleury to zany marina ny tenako hoe rehefa zay ve nikotony inona ny olona fa ny fanontaniana indray faharoa de raha misy olona ho faty ao amin'ny Madagasikara hitondra soa sy fahasoavana amin'ny Madagasikara ve mba hoe nazahoana anatra ny nahafatesan'iny olona iny de mbola tsy ihany koa ny valiny zany hoe le firenentsika zany tena firenena mahantra olon-kendry zay ny rezumeako tamin'io andro mahantra olon-kendry le Madagasikara ny taranany tsisy vonona ho faty ho azy ary na misy vonona ho faty ho azy ary ho an'le Madagasikara zany de tsy mitondra voka-tsoa na mitondra zavatra tsara ho akory ho an'le taranaka velona hoe tena mba navita an'izao inona efa tokony hiovitsika ny zavatra navelan'ny Nelson Mandela zao de tena hoe zava-dehibe ho an'ny Afrique du Sud ary zava-dehibe ho an'izao tontolo zao oy ny zavatra napetraky ny professeur Berzafy de zava-dehibe fanarahana ve narahana ve misy manaraka an'izany ve zao Andriamatoa Ratsiraka zay nanaiky tokony anirina no nampivandravandra mba nanantena ianao hoe ametraka an'izany firaisan-kinam-pirenena fampihavanam-pirenena zany izy lasa indray izy nandeha nilingilingy nanampy an'ity mpampiady firenena tena tsika zany tsy manana olona hoe grand rehefa lasa ry professeur Berzafy ry Ray aman-dreny Monja John ry pasteur Andriamanjato ry Manandafy Rakotondrino ry Lynx asa Olivier Rakotovazaz isa Nionga akoatran'izay ny maty any ny mandray ny anatra tsy misy zany hoe raha ohatra zany ianao hanao rakorsy hoe maditra vahoaka zany le Madagasikara kanefa ny raha ohatra maditra vahoaka zany de vao misy zavatra tsy mety ataon'le filoham-pirenena de ray Masivalo izy de ny amin'ny arabe de raha hiteny ianao hoe mafiloha le malagasy de tsy zay ihany koa lasa mihitsy zany ny saiko ao ary zaraiko aminareo le izy hoe maty ho an'ny Madagasikara nareo mako zao meno ahy tsy de maka risika tsisy risika raha isanareo fa miaino ahy fotsiny sasany raha miaino ahy de efa matahotra hoe sao de tratran'le prezay tratran'ny olona hoe miaino amin'ny Fleury de efa matahotra zany efa miaino be dehibe mihitsy zany amin'izay fotoan'izay le olona te ho faty amin'le tanindrazana de ianao indray zany mety ho faty ho an'le tanindrazana de mieritreritra anao amin'ny lova avelanao hoe mba inona moa zany ny eritreritry reto olona reto
mba misy zavatra hoe ho aplike ve na hoe misy zavatra anina amin'ny prinsipa atorinao sy ny zavatra apetraka ao de mieritreritra anao maty no dimandry ny profesera misy lova lehibe tena napetrany mihitsy fampihavanam-pirenena demokrasia de lasa natao ny fihetsiketsehana sy noentikilasa rehetra fihetsaram-belatria fa tena misy demokrasia marina aveo Madagasikara misy fampihavanam-pirenena marina aveo Madagasikara misy institution zany fa tsy manao ny asany zany na ndray ary zay le izy mipetraka amin'ny fanontaniana maty ho an'ny Madagasikara de inona ny tena maty ho an'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao za sao de midera mihitsy an'ireny le olona samy teny ireny any Madagasikara tena midera an'ireny fa zao zavatra teneniko anareo tena ty zany tena afatra e afatra ho anareo mpanao politika mampiomehy anareo ny rehefa misy zavatra vita ka mety de nareo miazakazaka voalohany mametraka CD CV fa rehefa tena tonga ny tena combat ary tena hoe combat nareo ny tsy hita voalohany nareo ny tsy hita voalohany rehefa voatonony eto devant eto ny anaranareo zay nareo vao mikorompaka daholo zay vao mikorompaka daholo hoe zay manao an'izao zay manao an'izao il ne suffit pas c'est pas Fleury qui doit être convaincu c'est le terrain le peuple malgache auprès duquel demain vous aurez affaire ilatsaka ho fidina ianao nefa ianao raha tsy hitan'ny olona ny zavatra ataonao tsy renin'ny olona ny zavatra ataonao de Andry Rajoelina mivezivezy amin'io foana de Andry Rajoelina no hitodroany saina aveo oui mila mihetsika ry zalahy mihetsehnareo e tena marina azo ilaozanareo ny vahoaka As
Inara anao hafatra momba ny collecte momba ny entana alefany a Madagasikara. Samy nahalalitsika hoe misy zany le confinement ary tena strict mihitsy le izy. Ny mety retoko dia zay fantatrareo hoe akama dia tonga dia livreo any aminy ny zavatra tianareo omena. Ny tena ilaina ao dia ny sakafo amin'ny boaty, indrindra ho an'ireto ankizy. Azonao ao anatin'izany zany ny vovo-dronono, ny lait concentré, ny tsy maninona koa ny cérélac, ny tsaramaso amin'ny boaty tsy maninona ho an'ny olon-dehibe. Zay hitanareo fa mety amin'ny boaty, compote amin'ny boaty, mety daholo zany zay mahadia volana amin'ny fonareo e. Misy koa ary indraindray voankazo, fruit amin'ny boaty na gâteau amin'ny boaty, zay mahafinaritra anareo atao fa tsy ho ferako hoe ahoana. Ny akanjo raha misy ny mazoto tsy mampaninona, fa maro ny akama fantatrareo manakaiky anareo dia anjaran'ny akama no manatitra azy any amin'ny toerana tokony hanaterana azy. Ny aty amiko izao dia efa nisy nanatitra akanjo olon-dehibe isaorana azy amin'ny vady dia afaka manatitra aty amiko koa nareo tsy olana mihitsiny amin'izany. Tohizo ny fanampiana ny mpiray tanindrazana aza misalasala. Ny amin'ny hetsika izay tokony atao dia mazava ho azy fa suspendu daholo amin'ity le coronavirus amin'ilay confinement ity fa ny déplacement izay vita ka hoe akaiky dia ataovy dia ampanately daholo. Ny asan'ny commission rehetra kosa nefa na hijanona hatrany dia tsy tokony hijanona satria fotoana fanaovana ketrika mihitsy izao, on a plus de temps pour se concentrer dans des projets
dia mitrodrano antsika rehetra havita soamatsara ny amin'izany. Misaotra betsaka ho an'ireo nanampy sy nanatotosa nafahana nanatotosa an'izao fandaharana izao. Azo adino ny fahazo faharoa amin'ny kombahantsika volana novambra tsika izao. Ndao sahia. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep through my veins, and maybe empty. Oh, weightless, and maybe find some peace tonight in the arms of the angel. If you're thinking about changing your career, I really recommend you pick a career where you can change other people. Of your silent reverie, you're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. Still keeps on twisting, keep on building the lies that you make up for all that you lack. Don't make no difference. Escape one next time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from this dark, cold hotel and the endlessness that you feel. You are pulled from the wreckage of your silent reverie, in the arms of the angel. May you find some comfort here. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave
can I